aoka izay ny fanolanana. Tatoato dia ndrongatra be ny fanolanana indrindra ho an'ireo zaza tsy ampy taona. Mba fantatrao moa? Mampiatra hatramin'ny 5 taona ary miampiasa tery-vozona ny fanolanana indrindra ho an'ny zaza tsy ampy taona. Fafinaretana 4 minitra ve no amtehanao ny hoavinao sy ny hoavin'ilay zaza iray manontolo mba misaina. Tandremo fa ny fandraisanao zava-mahadomelina dia mety hahatonga anao tsy hafeheteny ka ho tafalatsaka amin'izany. Ity fitsekevana horonan-tsaka mamoha faty zalahy mampananao foana fahatsahako. Ry vehivavy tanora fadio ny mandeha irery amin'ny andro hariva na amin'ny maizimaizina indrindra miaraka amin'ny olona irery any amin'ny takotakona na ihany koa mandray zava-mahadomelina fa efa betsaka amin'ny voaolana vokatra izany. Ry mpanabe esao ny ankizy indrindra fa ny tanora lehilahy mba fantany zavatra miandry azy raha manao izany izy fa sao heverino kilalao izany. Ry ray aman-dreny arao maso tsara ny zanakao iresao izy dia mba mailo fa aza dia matokitoky olona loatra. Dia entombavaka isan'andro ny zanakao mba hiarovany tompo azy fa ny ratsy kely lalany. Ratsapanao fa misy ny filan-dratsy izay manosika anao amin'ny faharatsiana dia manatona ny azy fijaliana fa vonana afaka anao i Jesosy. Aoka izay ny fanolanana.